takony anajana ny lalam-pandrenany ny solombavambahoaka tiky Madagasikara. Naneo ny heviny malona ny lalàna mifehy ny mpanohitra ny KMF Knoe. Miaina anaty azy ny ponina ao amin'ny distrikany Kongo efa herinandro izay. Karakory jiaby atsika ny tokantrano izay manaraka ny fahitalavitra MBS isorana ny safidinao tsy misaraka n'izany fahitalavitra izany tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao asaina ampanajana ihany koa ianao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny politika dia fa ny tsakitsahana ny lalam-pandrenana ny fikasana hikitika ny lalàna mifehy ny mpanohitra hoy ny solombavambahoaka izay lany tamin'ny alalan'ny antoko tiako Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahadimy androany nambarany fa tokony hampiarina aloha izany lalàna izany izay vao azo kitihana. Germain no menjanahary sy Erzora Jaonarivo no nagnano ny tato baovao. Miariary toy ny vaiakandrona ny politika maloto izay ataon'ny fitondrana ankehitriny. Miezaka mitady irika ny izorana amin'ny fanjakana tokana eto amin'ny tany sy ny firenena ny mpitondra sy ny mpiarady aminy mba ahafahana manapa-kevitra irery sy manao izay tiana atao eto Madagasikara. Manomboka tsikatra ankehitriny fa miroso makany amin'ny jadona tanteraky Madagasikara. Tsara mantsy ny mampafantatra ny vahoaka malagasy fa lalàna mbola tsy nampiarina akory no iantsona fivoriana tsy ara-potoana ny solombavambahoaka sy ny oloolona ny 12 ny volana Aogositra izao io izay mpitondra ankehitriny any no nanao azy io tamin'ny taona 14 saingy de lazana fa misy tolo-dalàna sahady momba izany. Mazava ny voalazan'ny lalam-pandrenany hoy ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko tiako Madagasikara voafidy teny amin'ny boriboritany fahadimy momba izany. Maninona ny lalàna tsy nampiarina no eritreretina hodiniana sy hovaina sady asa ny andininy ka mampametra-panontaniana sy ametrahana fanontaniana hoe inona ny anton'izany. Zay ny vitakina an'izany amin'ny fomba entitra manao hoe ampiarina ny lalàna efa lany dia raha ohatra hita misy ny tsy fetezany dia mifandinika indray mandeha amin'izay voakasika izany hoe tokony fanovana lalàna ao ny solombavambahoaka, ao ireo fiarahamonina sivily, ao ireo fikambanana ara-politika isan-karazany sy ny atoko politika, ao ireo atao hoe fikambanana maro izay voakasika izany dia any ohatra vao tokony andinika an'izany ka milaza izay tiako Madagasikara fa tsy azo ekeny izany satria raha mitany-tandalàna sy tany milaza demokratika zany lalàna tsy nampiarina izany akory tsy tokony mihitsy hodiniana indray mandeha sy hovana. No amafisiny fa taratry ny jadona sy ny fanapara-pahefana ny fikasehana ny sata mifehy ny mpanohitra io. Manana endrika fanapara-pahefana satria manao zay tiany mpitondra ary izay tiako Madagasikara efa nambaran'ny filora valomana nombieny fa tsy hanonga-panjakana raha nijoro nametraka ny taratasy ara-dalàna na mpanohatra azy teny amin'ny ministera ny aty tany ary manamafy nefa voalazako teo aloha hoe tsy hanonga-panjakana tsy hidina andalambe fa omesehatra ny mpanohatra raha nandinika an'io nareo tamin'ny andro niteteza mita raha nandinika an'io lalàna io ka nylanina tamin'ny referendum io lalàna io dia nietreritra ianareo hoe aloha mena toerany mpanohatra ahafahany maneho hevitra, ahafahany fampiresaka amin'ny prime ministre, ahafahany fampiresaka amin'ny mpamatsy vola, ahafahany milaza ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena sy manitsy manao sosikevitra amin'izay tokony andehanan'ny firenena sy fitantanana ny raharaham-pirenena ka tonga le fotoana eo amin'ny fitondrana ianareo izay efa nilaza ny ato amin'ny tiako Madagasikara fa ijoro ho mpanohatra dia mangataka izay mitaky izay meo any tiako Madagasikara io tiako Madagasikara zay tarihan'ny président Ravalomanana. Nanamafy moa ity solombavambahoaka ity fa izoroatrany izy ireo eny anivo ny anteny miram-pirenena mba ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy izay raha teo no efa nimasoa ny filoha-mpanorona ny antoko tiako Madagasikara de Andriamatoa Marc Ravalomanana de ny mba ampandroso an'i Madagasikara amin'ny endriny rehetra sy ny vahoaka malagasy. Naneo ny heviny ihany koa manoloana ny izay resabe ateraky ny fanovana sy ny fikasana hikitika ny lalam-pandrenana izay ny avy amin'ny KMF Knoe nambarana n'izy ireo fa tokony ny lalàna mifehy ny mpanohitra izay efa nisy teo aloha ary efa nekeny ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no amoahana didy fampiarana fa tsy tokony hisy ny fanovana izany lalàna izany. Izany no atao hiatraniny avy amin'ny KMF Knoe dia ny mba hanomezana toerana ny
ny antoko-panohitra eto Madagasikara sady anisany mariky ny maha-firenena demokratika ihany koa moa ny fijoroany izany antoko-panohitra zany eo anivon'ny firenena araiky. Edena Elia Tahiriniana Ranarnirina. Anisany haindehibe ny demokrasia ny fisian'ny antoko-panohitra eo amin'ny firenena iray. Mbola olana ho antsika eto Madagasikara nefa ny tsy fisiany ny famoahana didy fampiarana ny lalàna mifehin'ny mpanohitra na dia efa nipetraka nanomboka ny taona 2021 aza izany lalàna izany any ka tsy afaka manana ny anjara toerany sy ny hasiny ny antoko-panohitra mijoro ara-dalàna. Olana kely fotsiny tsy nisy fampiarana izay article 14 izay ary tsy nisy ihany koa ny fampiarana ilay lalàna mahakasika ny opposition dia ny loi 2011-013 izay mametraka izay ny opposition izay teto Madagasikara. Izay tsy fametrahana opposition tamin'ny toerana izay tsy ty fitondrana ty ihany fa hatramin'ny fitondrana teo aloha no efa natsika nahitana izay lesoka izay tsy fametrahana kanefa araka voalaza teo tena ilaina tokoa ny fisian'izay opposition izay ao anatin'ny firenena anankiray. Amin'izao fotoana izao dia mikasa ny anovany lalàna mifehin'ny mpanohitra ny gouvernemanta malagasy naneho hevitra mikasika izany indrindra ny mpahay lalàna iray sady mpikambana eo anivon'ny KMF Knoe ihany koa. Amin'izao fotoana izao raha mieritreritra ny fitondram-panjakana hoe anova na agnitsy ilay lalàna teo aloha dia somary mametraka fanontaniana ihany hoe ny fanovana ve no mameka sa ny famoahana ilay décret d'application izay mba ametrahana ilay mpanohitra amin'ny toerany sahaza azy araka voalazan'ny article 14 ny constitution voalaza teo. Raha toa ka tegna ovaigna ilay lalàna dia efa tokony ho isy ihany koa décret d'application efa vonahana amin'izay rehefa voafidy ilay lalàna dia miatra avy hatrany amin'ny lalan'ilay décret d'application fa tsy ohatra n'ilay teo aloha tany amin'ny 2013 no voafidy ilay lalàna nefa aty amin'ny 2019 mbola tsisy ilay décret d'application. Tsy ahivina fa amin'ny 12 ny volana Aogositra izao indray ny fivoriana manokana ireo parlementaire eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza isan'ny lahadinika ao anatin'izany ny lalàna mifehin'ny mpanohitra. Fa eo amin'ny zavamisy eto amin'ny firenena dia nagnadary tato ato izay indrindra tagnatin'ny herinandro mahery teo izay ny fahatapahan-jiro sy ny famatsiana rano eny amin'ireo faritra maro indrindra ny teto Antananarivo izay nahitana fitarainana marobe tamin'ireo mpanjifa izany. Tsy mbola manana politika hamahana izany olona ny vahoaka malagasy izany raha ny fitondrana ankehitriny no jerena ary hitataratra izany eo amin'ny resaka famatsiana herinaratra sy ny rano fisotro madio izay anisany andavanandro ny mponina mihitsy izany. Nagnano fanadihadiana manodidina izay indrindra Germaine Menjanahary sy Erzora Jonarvony. Tsy fahamatorana sy fanaparapahefana io no hita amin'ny fitondrana izay tarihiny filoham-pirenena mijoro ankehitriny eto Madagasikara. Hatreto dia tsy mbola misy hita taratra ny fampanantenana izay natao nandrindra ny fampelezan-kevitra ho fifidianana filoham-pirenena iny. Afa nolazaina androany afa no tanteraina rampitso. Porofo mivaingana ny fahitan'ny mpitondra sahady ny olana sy ny lesoka amin'ny satamfehin'ny mpanohitra io izay voalaza fa misy tolo-dalàna sahady nefa mbola tsy niatra akory. Ny hita hatreto dia politika tsy voaomana tany ampiandohana no hitondranan'ny Madagasikara ankehitriny ka eny ampanodinana vao hitadiavana irika mba ahafahana manao izay tiana atao. Sahirana ny malagasy madinika mitandahatra ny bidon mavo miandro rano manomboka maraina. Faritra maro eto andrenivohitra no mitaraina tato ato fa tapaka ny rano. Ny fahatapahan-jiro na ny délestage moa dia iainana sy araha mahita isanandro saingy tsy misy politika mazava ataon'ny mpitondra mba amahana io olan'ny malagasy io fa ny adila politika sy ny kajikajy mba ho an'ny tombotsoan'ny antoko no mahavarina ny mpitondra ankehitriny. Toerana maro no anjakan'ny tsy fandriam-pahalemana izay taratry ny fahantrana tanteraka. Fampanantenana pokaty ny filazana fa amorona asa ho an'ny tanora. Ankoatra ny resaka fiantsona ny parlementaire ivorotsy ara-potoana io dia isan'ny baraingo mipetraka ihany koa ny antony anemorana ny daty ho an'ny fifidianana ho ben'ny tanàna io. Ny manahirana ny malagasy ankehitriny dia ny fitsaboana, ny sakafo, ny volamiditra isan-tokantrano ary ny tena goavana dia ny fandriam-pahalemana. Izany no tokony imasoa ny fitondrana fa tsy ny kajikajy politika sy ny fisehosehoana fotsiny ihany. Fantaniana petraka arak'izany ny hoe
politika ho an'ny vahoaka malagasy ihany ve no ataony mpitondra ankehitriny sa politika ho an'ny antoko sy ny mpiaradia aminy? Fa raha ny zava-misy saika manerana an'izao tontolo zao ary hita be eto Madagasikara ihany koa izay tranga izay dia tsy inona izany fa ny fampiasana ny zaza tsy ampy taona. Ny tsaiky latsaky ny 17 taona moa no tena maro ary miisa hatrany amin'ny 2,10 tapitrisa izy ireo maneran-tany. Avy aty Afrika avokoa no isehoany izay tranga fampiasana zaza tsy ampy taona izay ny 70 isanjatony ary ny 770 isanjatony ireo dia saika tena asa fanandevozana mihitsy fa tsy vita ny asa fotsiny ho an'ny ankizy. Izay no anisan'ny tatitra nambarany avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT. Nisy ny fivoriana izay nokarakarainy ny firenena mikambana na ny ONU izay nanambara fa ho fongorina ny fampiasana ny zaza tsy ampy taona amin'ny taona 2020. Edena Elia, Mathieu Princy. Araka ny fanadihadiana nataon'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT dia ankizy misy 2,10 tapitrisa eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 17 taona no andevozon'ny asa. Ny 17 tapitrisa amin'ireo no voalaza fa tena miaina sy mivelona amin'ny asa mampidi-doza. Ireo ankizy latsaky ny 12 taona mandidina ny 15 tapitrisa no tena tafiditra tanteraka ao anatin'io asa mampidi-doza io. Raha jerena ny antotanisa dia ny 7 isanjatony ankizy eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 12 taona no tena lasibatra ary arany tsindra azy lena eo amin'ny tontolon'ny asa. 20 isanjatony izy ireo dia eo anelanelan'ny 12 taona hatramin'ny 14 taona. Ny 14 isanjato kosa dia manomboka amin'ny 15 taona hatramin'ny 17 taona. Miompana betsaka amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ny 17 isanjatony asan'ireo ankizy amin'izao araka ny fanadihadiana hatrany. 20 isanjaton'izy ireo kosa no miasa eo amin'ny setry ny indostria toy ny fitrandrahana vato. Nandritra ny fivorimben'ny firenena mikambana no namoana ny fehikevitra fa ny taona 2024 no taona amingorana ny fampiasana ankizy sy ny asa ho an'ny ankizy. Voarakitra ao anatin'io fehikevitra io ihany koa fa tsy maintsy foanana ny fanerenany ankizy miasa izay mirona makany amin'ny fanandevozana moderna na ny asa anterivozana. Tanjona hatramin'ny taona 2024 moa ny ahafoana tanteraka ny fampiasana ankizy na amin'ny endrininina na amin'ny endrininina. Firenena 70 maneran-tany no voakasiky ny fiara-miasa amin'ny fampiarana ity fehikevitra ity ary ireo firenena aty Afrika no tena maro anisa amin'izany. Antony iray manosika ny ankizy asa ny fanereny ireo ray aman-dreny noho ny tsy fampiny ny hoety manana intsony. Ny tsy fitovian-tsaranga sy ny fahasamihafana eo amin'ny sokajim-piarahamonina ihany koa no isan'ny manosika ny ankizy hiasa mba hitovizana amin'ny hafa. Ny sakatsakana maro tsy ahafahana miditra an-tsekoly ihany koa dia anisany mahatonga ny ankizy hiasa toy ny fahalafosan'ny saram-pianarana. Fa indrindra ny fahantrana izay mahazo vahana ao amin'ny firenena araka ilay fitenenana hoe ny fahoriana mahazaka maniraka. Teo anelanelan'ny taona 2000 hatramin'ny taona 2024 dia niena 730 isanjato eo amin'ny maridrefy maneran-tany ny fampiasana ankizy. Antenaina nefa fa isy vokany ny fanarahana ireo firenena tsirairay io fehikevitra nivoaka tamin'ny fivorimben'ny firenena mikambana io. Miaina anatin'ny aizika tanteraka ireo mponina ao anatin'ny distrika ny Ikongo amin'izao fotoana izao raha ny vaovao voaray. Araka ny fantatra dia vokatry ny fahasimban'ny milina izay mamatsy an'izany herinaratra izany no miteraka izao fahatapahan'ny famatsiana herinaratra ny antoerana izao. Waratsika ny fanadidina tatery ny Germain no menjanahary sy tahiry ny aina ranariny. Miaina tsy fampin'ny herinaratra ny mponina ao amin'ny distrikany Ikongo amin'izao fotoana izao. Raha ny fampitam-baovao izay voaray avy amin'ny antoerana dia efa ho herinandro teo izay no tsy nampisy ny herinaratra tao amin'ity distrika ity. Tapatapaka tanteraka ny jiro ary raha toka mandeha kosa dia adiny enina no mampisy izany. Raha ny fantatra hatrany dia eo anelanelany amin'ny 3 ora sasany tolakandro ka hatramin'ny 7 ora sasany alina no misy io fandehanan'ny jiro io. Izay fantatra
fa mbola tsy njaraina amin'ireo quartier misy ao atampon-tanàna ny Kongo izany, ary samy manana adiny 3 isaky ny quartier, izany hoe adiny 3 isaky ny quartier ihany no mandeha ny jiro. Raha ny vaovao izay voaray avy amin'ny antoerana atrany dia noho ny fanteran'ny milina piary herinaratra ao antoerana no voalaza fa anton'io tsy fahampiana io. Tsara ny manamarika fa tsy voatao amin'ny distriktan'ny Kongo irery ihany no nitrangana olana izay lazaina fa fahanteran'ny fitaovana tahaka izany, ary raha ny fampanantenana izay nataony filoham-pirenena ankehitriny nandritra ny fampelezan-keviny dia tokony efa ho voavahany olany fahatapahan-jiro eto Madagasikara io amin'izao. Ankoatra izay dia fantatra ihany koa fa ratsy ny lalana miazo any distriktan'ny Kongo io, saingy dia mbola miampy ny tsy fahampiany ny herinaratra izao ihany koa. Mitaraina ireo mponina any antoerana arak'izany, indrindra fa ny mpandraraha mivelona amin'ny herinaratra noho ny fahatapahana izay misy ao antoerana amin'izao fotoana izao io. Eo amin'ny lafiny fahasalamagna araka ny efa nampitaina teto amin'ny fampalalam-baovao ny MBS andro maromaro izay dia misedra olana ny ankamaroan'ny malagasy eo amin'ny fandraisana tanana ny fahasalamana sy ny fitsaboana. Anisan'ny antony miteraka n'izany ny lafiny fahasairana ny vahoaka, fa eo ihany koa ny antony avy amin'ireo tompom-pahasalamana na ny miankina amin'ny fanjakana izany na ny miatena, satria dia ilana vola raha vao misy ny tsy fahasalamana eny amin'ireny toeram-pitsaboana ireny. Misy ny hetsika ara-pahasalamana izay tanterahana etsy amin'ny Carleton Anosy momba ny hoe salon du secteur privé de la santé izay natao indrindra ijerena vahaolana momba n'izay fahasalamana ho an'olo jiaby izay. Noro fitiavana sy tokira marolahy no teny antoerana mitatitra ny vaovao. Mbola ny 300 ny mponina malagasy hatreto no fantatra fa mampiasa ny tolotra eo amin'ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara raha eo amin'ny resaka fahasalamana manokana, araka ny tarehimarika nivoaka farany. Ny fahalafosan'ny vola alohan'ny mpanjifa eny anivon'ny tompom-pahasalamana na miankina na tsy miankina moa no tena anisan'ny mahatonga izany. Manoloana izay indrindra ary zava-dehibe ny fiara-miasa eo amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina eo amin'izay hoe resaka fahasalamana izay ho fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara. Tarao tsara fa ny tolotra ara-pahasalamana eto Madagasikara zany dia misy antokony 3 ngezabe. Ilay tolotra izay omen'ny secteur public any amin'ireny tompom-pahasalamana miankina amin'ny fanjakana ireny, izay ny voalohany. Ny faharoa ny tolotra ara-pahasalamana izay omena eny anivon'ny fiarahamonina, eny anivon'ny communauté. Io moa zany no mba ahafahantsika mahazo ny fanatanterahana ny politika amin'ny firenena malagasy amin'ny famahoana ny resaka fahasalamana hoe ny fotony. Fa ny fahatelo ilay tokony fahatelo dia ny fiarahantsika miasa amin'ny secteur privé izay tao anatin'ny fotoana maromaro dia somary nandringa kely izay fiaraha-miasa izay. Nisy ilay fiaraha-miasa taloha fa tsy tena ahoana moa zany zako azy, tsy hoe nahitana tombony ho an'ny rotota. Amin'izao fotoana izao zany dia eritreretina hoe samy tokony hahita tombony ao anatiny na ny secteur privé na ny secteur public, satria araka ilay lazaiko teo 300 ny malagasy dia mandeha makany amin'ny sehatra tsy miankina. Amin'izany no ampisehoana amintsika zany fa tena zava-dehibe ilay fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina, ary tsy afaka mampandroso an'ity resaka fahasalamana ity tsika raha tsy miaraka ireo zavatra telo ireo, ny aty amin'ny secteur public, secteur communautaire ary ny secteur privé. Eo amin'izay fiaraha-miasa ny sehatra miankina sy tsy miankina izay, zava-dehibe ny fanatsarana ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra rotonto mba ahafahana manatsara ny resaka fahasalamana eto antoerana. Efa misy moa ny fivoriana andiniana izany amin'izao raha ny loharanom-baovao azo. Misy fivoriana efa iarahana amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fanampian'ny USAID moa ilay izy. Fivoriana izay eritreretina hoe hitondra makany amin'ny fametrahana n'ilay couverture santé universelle. Misy olona eto Madagasikara izay makany amin'ny privé ohatra, tsy voatery hoe hanana vola izy andehanana any amin'ny secteur privé izay somary avoavo ny vidiny. Dia io zany no tadiavina hoe inona ny mekanisme azo apetraka mba tonga ny olona hoe na aiza na aiza tany alehany na any amin'ny public na any amin'ny privé dia afaka misitraka izy an'ilay tolotra ara-pahasalamana na manahoana ny fahafahany mandovola na manahoana à travers zany amin'ny fametrahana an'ilay hoe couverture santé universelle. Misy zavatra maromaro ohatra hoe ny fanaovana ny cotisation, ny mutuelle
ny assurance santé dia dabe ny zavatra azo iarahana miasa zany miaraka amin'ny secteur privé ao anatin'izay dia izay ilay hijerena inona moa ny zavatra tokony atao inona fiara-miasa azo atao mba hahitany rototan'ilay tompony miaraka nyrehtsahako teo. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny salon du secteur privé eo amin'ny sehatry ny fahasalamana andiany voalohany moa izy ity no tanterahana tetsy amin'ny Carleton Anosy aritra 2 andro ny hetsika ary misokatra ho an'ny rehetra. Ino ny masaka revako aby mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amintsika jiaby ny tenako amaray matonalo koa ny fotoanantsika atao anatin'ny fampalalam-baovao veloma tompoko.